raisinay ho fifaliana lehibe ry havana ny afaka mandray anjara amizao fankalazana ny jubileny ray aman-dreny mpitandrina izao satria araka ny voalazany teo tany Frantsa ny fankalalanay voalohany ary izy no isan'ny promotion voalohany natokana ho mpiandry tany Frantsa efa pasteur vita fianarana avy tany Strasbourg tany izy nitondra ny fiangonana tao Paris raisina ny teny izay nampahatsivina ny tanora sy ny sekoly lahady teo ao amin'ny jauna toko fahaenina andininy fahavalo amby enimpolo sy ny fahasivy amby enimpolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Simona Petera namaly azy hoe tompo hankany amin'iza moa izahay hianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary izahay mino ka mahalala fa hianao no ilay masin'Andriamanitra ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana izahay mino sy mahalala fa hianao no lay masin'Andriamanitra tsy pihin'ny apôstôly Petera io amin'ny Petera faharoa toko voalohany raha miarahaba ny kristiana izay nandray ny finoana tahaka ny anay hoy izy hampitomboina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy ary faranany izany epistily faharoa izany hoy izy amin'ny toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy mino ka mahalala an'i Jesosy mampahatsiahy kely tantara ry havana mbola classe de 5e dia efa mpandray fanasan'ny tompo satria nitaizaina tamin'izany rehefa nianatra dia nanomboka tamin'ny baccalauréat za mo nanao série philosophie dia ny philosophie nahavariana dia zao no hevitro tamin'izany ilaina ny fivavahana kristianina satria ny olon-kendry manao zany fa tsy dia ilaiko loatra amin'ny fiainana andavanandro fa raha ataoko tsara ny asako mahapampianatra ahy dia tsy avelan'Andriamanitra ho very aho zany ny tao an-tsaiko nino fa tsy ilaina ny mivavaka ihany satria ianao raha tsy mivavaka tsy ataon'ny olona olon-kendry mariky ny fahendrena eto amin'izao fiainana izao zany nandraisako azy ny philosophie Jean-Paul Sartre ho an'izay nanao zany zay manambara ny atao hoe ny toe-panahin'ny olombelona la conscience humaine toe-panahy banga mandrakariva tsy mety feno mangetaheta nefa tsy mety ampitonoina ny hetaheta nona tsy mety voky tsy mety miray amin'ny izy azy fa maniry zay faniriana zay tsy misy mahafeno zany faniriana zany c'est un néant d'être zany lazany azy koa amin'ny fiainana zay hitanao fa mahasoanao manoloana ny olana anankiray dia ataovy fa tsy misy zany lesona ilaina ka mahafaoka ny fiainana andavanandro ny fiainany be sy ny maro eran'izao tontolo zao ka hataonao modely moral de situation am'izao zavatra manahirana anao inona ny tokony hataonao afahanao ataovy na dia mamono olona aza tsy maninona rehefa afaka ianao dia afaka
la liberté est totale. Nanintona nahita amin'ny fahatanorana zany. Rehefa tonga ny andro namangin'ny tompo ahy, namaky ny boky nisoratany Billy Graham, Le Secret du Bonheur aho, de zao nitarika hevitra nataony zany lehilahy zany, nambarany tokoa io fahabangana ao amin'ny toe-panahin'ny olona io hetaheta tsy mety tony, nambarany zany. C'est la conscience malheureuse de l'être humain. Tahitra hoe mba zany mpitoroteny mahay philosophie mahafinaritra. Novakiko lay boky, tonga ao amin'ny tapany eo lazainy hoe inona no azo amenoana izany? Karazam-pivavahana ve, karazam-pahendrena ve, vola sy harena? Tsia, fa ny herin'i Jesosy Kristy voambo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nambarany zay, dia najanony io boky io mbola tsy voavako hatramin'ny farany hatram'izao, no raisiko ny baiboly izay nameny ny tranoko fa tsy ary novakiko. Tahaka ny tamin'ny androny Jiosy, very tao am-piangonana ny baiboly tsy novakina. Fiainako io ry havako. Mamiditra ao an-tranoko ianao mahita dictionnaire amin'ny baiboly satria tiako ny mividy azy. Baiboly amin'ny teny malagasy, baiboly teny frantsay, concordance, io amin'ny rindrina, eo an-trano eo, tsy mbola novakiko. Fa nafinaritra fotsiny mahita azy dia nividiana. Fa rehefa nohazavainy ity mpanompon'Andriamanitra hoe ny mahafeno ny hetahetan'ny olona dia ny herin'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Hoy izy hoe raisiko ny baiboly hivavaka fa marina ny tenin'Andriamanitra. Marina ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinany dia ao amin'ny herin'i Jesosy manangana ny maty, hany no mahatanteraka ny hetahetan'ny olona, mahatanteraka ny hanoanan'ny olona, izay fanirian'ny olona rehetra ao amin'ny Jesosy. Hoy Petera hoe hankany amin'iza moa izahay? Hianao no manana ny tenin'ny fiainana. Raha mbola izany no tadiavintsika ry havana, tsy misy anarana hafa nomen'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ahazona zany fiainana zany, afa ity mofo midina avy any an-danitra tonga eto amintsika. Izay nanahirana ny fampianarany hoe izay tsy mihinana ny nofoko, tsy misotro ny rako, tsy manana fiainana. Fa izay misotro ny rako, mihinana ny nofoko ihany, dia verhevitra ny olona. Satria ity olona marobe nitoriana teny ity, nahatsiaro le fahagagana mofo romonja, mofo 5 azany rano 2 no nomena vahoaka marobe. Dia voky, nitady azy aizany nalehany, niondrany antsambo tonga teny Kapernaum nahita azy ndraiky. Taiza anao tompoko izay mitady anao? Mitady ahy nareo Jesosy. Tsy noho nilay famantarana, fa noho ianareo nihinana mofo ka voky. Aza miasa azoana mofo izay mety lany, fa ka hiasa mba hahazoanareo fiainana. Ity tantarany zanak'Israely tamin'ny androny Jiosy ity ry havana, dia mifototra tsara amin'ny teny fampanantenana any Abrahama. Ianao Abrahama, miala amin'ny taninao, amin'ny razanao, handeha amin'ny tany izay tondrako anao. Hamaro anao aho, hitahy anao aho, zay fahavalinao za mitsanganao fahavaliny, zay manisoa anao asikosoa, ary amin'ny alalanao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fitahiana ny amin'izao fiainana izao no nandraisan'ny zanak'Israely izany. Ary nambara amin'ny Deutéronome 19 raha teo, fa raha mihay no ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao amin'ity teny ity ianao ka hitandrina hanaraka izany, ho tahina ianao an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ny ateraka ny kibonao, ho tahina ateraka ny biby fiomponao, ho sokafan'Andriamanitra ny lanitra androtsahany fitahina ho anao, tsy ho rambony ianao fa ho voalohany. Raha mihay ny feon'ity Jehovahandriamanitra ity, fitahiana mikasika izao fiainana izao, ary anao ny tany Kanana ry Abrahama, ary anao sy ny taranakao mandrakizay. Ka andron'ny fitondra
fitondrana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fitondrana nomena ny zanak'Israely, teokrasia. Kanefa izany fanjakan'Andriamanitra zany no raketina tao amin'ny Baiboly, ary araka ny mpandinika hoe inona io boky tao testamenta taloha rehetra ve izy io, mandinika maro milaza hoe boky ny Deutéronomie io hita tao io. Ny olona ny aina mihevitra fa ao anatin'ny teokrasia, fanjakan'Andriamanitra, kanefa ny fehim-pihavanana ambaran'ilay tenin'Andriamanitra tsy nananany, tsy novakiny, tsy fantany, hanika fanompoan-tsampy ny betsaka. Fanompoan-tsampy ny betsaka. Rehefa nivakina ny teny nandritra ny fitafiny Josia ka izy hoe hay efa niala amin'izany teny zany. Nivory nantsoina ny mpisorona, nantsoina ny loholona, nantsoina ny vahoaka, na ny kely na ny lehibe, ndao tsika ho any an-tranon'i Jehova hoe inona tsara zay ambarany. Ary dia ilay mpanjaka mihitsy nanao fanekena hanaraka izany lalàna izany. Ny vahoaka koa nanaiky izany fanekena izany mba hitahiana ny firenena. Lamina ny tanin'ny Joda tamin'ny andron'ny Josia, kanefa ilay faharatsiana izy hoe hosaziko io, fa tsy ataoko hitany masonao zany Josia. Hosaziko io. Ary efa mifaramparana ny fanjakan'ny Jodia, ny mpanjaka nanaraka ny Josia tsisy nanaraka an'Andriamanitra mandra-pandravany Nebukadnezara izany fitondrany zany. Fanompoan-tsampy no tao, satria noheverina ho amin'izao fiainana izao ny fototry ny fanekem-pihavanana. Hanika rehefa nitombo harena ny olona tsy mivavaka intsony, rehefa manam-pahaizana ny olona tsy mivavaka intsony. Anareo malagasy ny frantsay mivavaka, anareo mahantra, anareo raha manan-koanina tsy any. Am'izao andron'ny Covid zao atao fady indrindra manonona ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Frantsa, indrindra eo am-pitondra. Tsy azo atao fa andron'ny demokrasia, manjary tsy manjaka ny olona raha tenenin'Andriamanitra. Ry havako, Salamo 7:30 teo misy andininy mahafinaritra hoe hivavaka manandrify ny tempolinao aho, ry Andriamanitra, fa efa nomenao voninahitra mihoatra noho ny anaranao rehetra, ny teninao. Inona dikan'izany ry havana? Ny anaran'i Jehovah ilay tsy toa, ilay mahery, ilay izy hatram'izay ka mandrakizay, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, zany no anarako mandrakizay. Raha nambara tamin'i Mosesy hoe nomeny voninahitra mihoatra noho izany rehetra zany ny teniny. Dia izy ihany tamin'ny voalohany dia ny teny dia Andriamanitra. Ny teny, ninona ny zavatra nataon'Andriamanitra dia hanehoana fa ny teniny ihany no fahamarinana ry havana. Ary ninona ny fahagagana ataon'i Jesosy Tompo, ny asa mahagaga nataony, famantarana mba hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra marina ny olona, fa tsy amin'ny hanina ihany. Ary Abrahama nanana izany finoana izany fa tsy fantatry ny taranany. Ny Hebreo 2:10 mantomboka amin'ny 9 hatramin'ny 10 manambara hoe Abrahama rehefa nandre ny antso ny aingana dia tsy fantany aza zay alehany, ny zanany Isaka ary Jakoba tsy mba nahavita trano mafy tahaka ny antsika izao, fa trano lainy no nipetrahany. Ny antony nahatsiaro fa ho mpivahiny mandrakariva na dia natao azy kanana. Mpivahiny izy, nanantena tanàna tsaratsara kokoa zay Jehovah Andriamanitra ny mpanorina azy. Io no architecte, tsy navelany Abrahama amin'ity Kanana ity ny masony, tsy navelan'ireo fitahiana marobe zay heverin'ny olona ho araka ny nofo zao ihany ny masony, fa nalefany hoe tanàna misy fiainana Andriamanitra ny manao azy. Zany ny finoany Abrahama.
toizany zany eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 hoe raha nasaina nanatitra ny saka izy zay nampanantenaina hoe ho marobe ny zanakao tahaka ny kintana amin'ny alalan'ny zaza aterakao na hoan'Andriamanitra indray no mitady ty zaza ity hatao fanatitra hoy izy hoe mino izy fa ilay Andriamanitra nanomeny zaza mahay manangana azy fanahy ny fitsanganana amin'ny maty zany tao am-pony Abrahama fiainana motra lavitra noho izao hitantsika zao zany ny atao hoe fiainana mandrakizay ary ity Jesosy ity no manana izany tenin'ny fiainana izany hanika izay mahalala tsara ny Jesosy ilainy ny fiainana ety an-tany ilainy ny sakafo ilainy ny lamba ilainy ny hanina izay itoviana amin'ny jentilisa fa tsy mijanona eo ny jentilisa mikatsaka zany fatratra fa izaho milaza aminareo ka tsaho ny fanjakan'Andriamanitra io tanàna izay onenina ny tsangana amin'ny maty maro no mihemotra rehefa izany no toriana ziny neny verinay azo ambola maro no mandehandeha ho Paoly mampitomany ahny milaza azy fa fahavalony azy fijaliana ny kibony no ataony Andriamanitra ny fahamenarany no ataony voninahitra zany avy miseho hatramin'ny andron'ny apôstôly ka mandraka ankehitriny raharahan-kandrina raharahan'ny voninahitry ny tany mijanona amin'izao tany zao ary raha izany malaky hijanona malaky ho reraka ary mety ho kivy fa misy mpanahy trano ny sandany vola malagasy zao dia efa tsy hitatsony izay sandany ampitahina amin'ny euro ny mpanan-karena sahirana ny manam-pahaizana amin'ny fitsaboana sahirana amin'izao androntsika izao foanana ny fahendren'ny hendry hisarihan'Andriamanitra ny sain'ny olona ho amin'ny teny izay Andriamanitra io no Andriamanitra ninona endrika isehoany zany anaran'Andriamanitra zany mahery tsy toa ho izao hoe ilay izy hatramin'izay dia ny teniny izay arahan'ny olona mba hanana ny olona fiainana zany nomena ary zany no hisariana antsika amin'izao alahadiny baiboly zao mba hifantoka amin'ny soratra masina tsara ny finoan'ny olona azoana fiainana ka ny fitahiana eto an-tany fitaovana entitsika mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra mba tahandova ny fanjakan'Andriamanitra tanora anankiray hoe hanaraka anao a Jesosy efa nitandremako ny lalàna rehetra dia ny fitiavana amana araka zao didin'Andriamanitra zao hoy Jesosy midio ary zay anananao rehetra avy hanaraka mihemotra ny olona miresaka eo zay aloka ny hidirana sahirana ny fiangonana amin'izao andro zao sahirana ny famelomana mpitandrina hoy neritreritro hoe sahirana amin'ny finoana zany manahirana ny fiangonana sahirana amin'ny finoana satria tsy azo ny fototry ny fivavahana miorina amin'ny Jesosy mofo midina avy any an-danitra izay ho an'ny vatana zany no andraisana azy kanefa hoy izy hoe atahoana moa ny hinana ny nofoka hinana sotrony rako sarotra ny teny le io ny teny zay nolazaiko taminareo dia teny mivantana amin'ny fanahinareo ho fiainana mandrakizay izay mino izany no aharitra ary amporisina ady tamin'ny fanompoan'ny sampy tao amin'ny tanànan'ny Efesosy nisy le dianina be ilay dianin'ny Efesosy misy sarin-javatra voasokotra ny latsaka avy ny Jupitera ao io n'Andriamanitra izako zany tanàna be ny fanompoan'ny sampy io Efesosy io kanefa nitory tao Paoly napetraka tao Aquila sy Priscia nijoro vavolombelona tonga tao Apolosy zany avy namandry apôstôly nanambara ny herin'Andriamanitra tao dia nitsangana ny fiangonana Efesosy zay tena fiangonana mahafinaritra fantatra Andriamanitra ny asany ny finoany ny fitiavany navahany tsara ny apôstôly sandoka sy ny apôstôly marina ny mpitady haren'ny tany sy ny mpitady ny fanjakan'Andriamanitra ny dinihiny tsara kanefa rehefa nandeha ny fotoana nangatsiaka izany fitiavana izany mibebaha miverena amin'ny fitiavana voalohany
tsy manaiky ho retirety pasteur Solofo. Amizao zay anaovana ny jobiliny zao, te hiverina hirehitra hitory ny fiandrianan'i Jesosy amin'ny fahefana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana bebe ko. Zany no heveriko ny antony nandraisana zao teny jobily zao. Ny olona rehefa retirety misotro ronono mipetraka. Fa tsy ho fehezin'ny paroasy anankiray, ary zany fanirinay, fa izao Madagasikara zao, Frantsa zay nialany, izao tontolo zao, rehefa votsoranareo aveto izy, de hitondra ny hanina izay nozarainy taminareo, nomenareo azy koa, dia ny finoana ny teny ho amin'izao tontolo zao, ka hiverina amin'ny fanoloran-tena voalohany, firehetana voalohany. Fa ny aretinay rehefa antitra mitantara ny lasa fotsiny zay dia zao ary ny ankehitriny fa ny fotoanan'ny tompo dia anio, raha anio ianao mandreny teny mibeba, raiso ny tena sabata, tsy rarahany andro fa fitsaharan'izay voavela heloka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malalo, raisinay ho zava-dehibe ho izao hoe amin'ny alahadin'ny Baiboly, amizao teny nofidina ho fanevany jobilin'ny pasteur Ramaoly Miaso zao, dia ny famporisihana ny fiangonana, handray ny teny, ary ny epistily ho an'ny Hebreo dia manantitrantitra izany hoe azo antoka tsara ity teny ity zay vato fantsiky ny aina, tsy mihozongozona, tsy miova, andovana fiainana. Tandremo zao misy mihemotra, tandremo zay mbola varina amin'ny abidimpianarana, inona ny lazainy hoe abidimpianarana, ronono panahy, inona ny fametrahantanana, inona ny fifoazana, aiza ny fifoazana marina, iza mamoaka devoly, ahoana ny fombafomba, zany ny antsika ankehitriny. Fa ny hery ny fiainana manova ny toetra ny olona, manova ny fony zanak'olombelo ho feno fitiavan'Andriamanitra. Kristy ao anatinareo zay fanantenana ny voninahitra maivana. Mbola abidimpianarana izy mahavariana antsika FJKM io. Tsy mbola miditra amin'ny tena ventiny, ahoana no ahafoizana aina, ahafoizana ny zavatra rehetra noho ny teny fiainana. Ahoana no ifalienana dia fatorana ny antranomaizina noho ny teny fahamarinana, satria manana n'ilay teny fiainana, ary io no mofo sahazantsika. Zava-dehibe nanaovana teny vakintsika isan'andro hoe mofonaina, ny vatana mila mofo, ny fanahy kosa io Jesosy nanaiko olona ary nitondra ny fahotantsika nitsangana maty ho fanomezana fiainana mandrakizay. Manorona ny fiangonako aho izy, ny vavady ny fiainantsika tsy haresy azy, dikan'izany ny fahafatesana. Rehefa Jesosy no ambara sokatra ny fasana, mivoaka avy ao ny mino, izao tontolo izao ny fanaontsika, araka ny fomban-drazany misokatra izany, mankaiza ny olona mandray fiainana, dia misokatra ny lanitra, mpisorona be manokatra ny lanitra ho antsika, dia miala avy amin'ny fasana izay namatotra, miazakazaka isan'andro, mijery ny lanitra misokatra, zay dirana ho amin'ny mandrakizay. Fampaherezana, aza miova, aza ny fombafomba mpivavahana, ny fombafomba ny olona, ny fombafomba ny antokom-ponoana, fa ny mahafiangonan'i Jesosy Kristy, ny fiangonan'i Jesosy Kristy, dia izy miorina amin'ny teny fiainana. Zany raha ikambanantsika menakavy, mifaly tsika mampandroso ny asan'Andriamanitra. Ary hitanay ry havana, fa tsy ny fidifidina foana sanatria ny anarana hoe isotro fitiavana, fa ny fitiavana dia Andriamanitra. Ny fitiavana namorona n'izao tontolo izao, ny fitiavana koa no amonjeny, ary ny ainy zanany natolony ho famonjena noho ny fitiavan'Andriamanitra. Afaka miasa zahay any avaratra any, noho ny ataonareo fantatray zany tompoko, ary ampahafantariko zay tsy mahalala, noho ny ataonareo. Tsy manampy amin'ny fanorenana fiangonana zay ataonareo mitoerana maro ianareo raha any aminay, fa manampy amin'ny fanefena ny olona hitory zany Jesosy Kristy zany, ka andeha amin'ny tany maizina hiady amin'ny sampy.
tsara fanombohana ihany ty baiboly ty teto amin'ny tanyrazantsika riavana fa ny mpanjaka ny nandray azy nidorana ny sampy tahaka tamin'ny androny Josia nidorana ny sampy nidorana koa ny mino izay tahaverina amin'ny fanompoan-tsampy nefa tsy nanaiky nidorana fantatsika iny lay film hoe boky nidorana nefa tsy levony iny nefa tsy tiany malagasy am'izao satria ny razana no ampiakarina ny rova tompoina atao ivavaka amin'andriana koa zany tiany malagasy atao am'izao rehefa leo ny marxisme fitadiavana an'Andriamanitra ao amin'ny ateisme ny malagasy mirona misampy ndray koa tapahina ny firenena tsy voatapaka tsy voahaja tsy ailao entina tsony olona satria inona ny antony fitahiana materialy no ny heverin'ny olona ny fototra tsy arihavana manana fiainana mandrakizay izay mivavaka amin'ity Jesosy tompo ity ny razana ny firazanana ny volokoditra ny fiaviana dia tsy zanona sandratry ny fanahy masina tsy zanona sandratry Jesosy tsy zanona sandratry apôstôly fa dia zao hoe ny teny fiainana zahay tsy maintsy manambara zany nampidirina ny tranomaizina ry Petera sy John araka ny asan'ny apôstôly 5 ny vohaniny anjely ny vavaravaran'ny tranomaizina dia hoy ny anjely hoe mandehana mitsangana mitoria ny teny fiainana voalazanareo zany ambarao tonga ny mpiandry mpijery vavadiny tranomaizina mihidy ny zanak'Andriamanitra tsy ao ianao tsy ao tsika atsangan'Andriamanitra hiala amin'ny fomba n'izao tontolo zao sy ny atao hoe haren'ny razana haren'ny firenena kanefa manohitra ny fanjakan'i Kristy miala ao itsika riavana mitory ny teny fiainana ka entony tenanao ny vadinao ny zanakao izay nananao rehetra tahaka ny ataon'i Abrahama niala ny orany Kalde niala ny Harana tonga amin'ny tany izay holovany ary na dia nandovo zany aza tany vaovao sy lanitra vaovao no nenany fahamarinana zany ny tao am-pony Abrahama hahery anetsika menakavy riavana handroso ny fitoriana ny hery ny fitsanganana amin'ny maty fa izao tany izao ilaozantsika amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra tany vaovao sy lanitra vaovao no manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen